20 febroary Albert Sila dokotera mpanao politika ministra tamin'ny fitondran'ny filoha Filibert Tsiranana i Albert Sila tany Toliary no nahaterahany ny 20 febroary 1990. Anisan'ireo sekoly nanabe sy ny kolokolo an'i Albert Sila ny sekoly ny misiona katolika toy ny sekoly Frère Saint Gabriel tany Mosbe, ny kolejin'ny Saint Joseph tany Tomasina. Tao aorian'ny fianarany tao amin'ny sekoly Le Maire de Villers dia nianatra tao amin'ny école de médecine Antananarivo izy ny taona 1990. Lasa médecin principal de l'assistance médicale rehefa navita amin'ny fianarany tao. Niditra teo amin'ny sehatra politika ny taona 1990. Isan'ireo voafidy ho mpanolotsiana apartany tany Tomasina izy. Efa conseiller de l'Union française ny taona 1990. Andraikitra maro no efa nitanan'ity olo malaza ity teto amin'ny firenena. Solombavam-bahoaka ny taona 1990. Minisy mpanjakana ny sanany tetim-pivoarana ny volana desambra 1990 ary efa vice-président ny sanany fambolena ny taona 1990. Tamin'ny fiverenan'ny fahaleovatenan'i Madagasikara ny taona 1990 dia notendren'ny filoha Tsiranana no minisitry ny raharaham-bahiny izy ary nitarika ny délégationna malagasy tamin'ny fivoriam-ben'ny firenena afrikanina. Nodimandry tampoka no ilay lozam-piaramanidina niseho teo Ivato Albert Sila ny 12 Jolay 1990. Ny zanany lahy ny maître Jacques Sila izay efa nodimandry no nanahaka azy teo amin'ny fanaovana politika. 20 febroary 13 fivoriana fahadimy nataon'ny JIC Madagasikara tany Addis Abeba izay teo ambanin'ny fitarian'ny vondrona afrikanina nandiniana indrindra ny raha Madagasikara.